Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny fonony sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Irana avokoa ny ankohonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery logité. Sparkle vaovao, mira ondava ny ankohonana. Chic des Fabiola, la référence de la mode africaine, Manoul Chanao, le JT. Total vous présente le JT. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Spaghetti Primo, vita amin'ny vary mazava fantina. Sady vaovao, tsara no tsy miray. Spaghetti Primo, manolotra anao ny logité. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabantsika rehetra tonga sy atao anatin'ny logité amin'izao faraiky amin'ny folo ny volana jolay izao dia ireto ny lohateny ho an'ny tapany voalohany. Vatsin'ankohonana napetraka ny fitondrana Rajaonarmapianina fantatra hatramin'izao fa ankohonana mahery ny roa hetsy no efa nisitraka ny fanampiana. Fanototosana androany tany Toamasina kosa ny fankalazana nasionaly ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mponina. Niompana tamin'ny fanamafisana fiara-miasa ny resaka ny fanaovan'ny ministry ny raharaham-bahiny Rwanda sady filohan'ny vondrony firenena amin'ny teny ampahana manontolo ny teny frantsay na ny OIF tamin'ny filoham-pirenena ery Rajaonarmapianina androany. Amin'izao fotoana izao dia efa vita hatramin'ny 9 isanjato ny fanisana ny mponina rany eto amintsika. Any Japon, tafiakatra hatrany amin'ny 9 ireo olona maty noho ny loza voajanahary ny tranga farany teo tany an-toerana. Fa mitsidika ny tokantranonao indray tompo-kilasy tompo-vavy ary manasanao indray anaraka hatramin'ny farany fampalambo avao le JT. Izay ny an'ny tapany voalohany ao anatin'ny tapany faharoa kosa sika iresaka ny portrait misy ihany koa ny hoy anao sy ny hafakely ary tsara fara no hiaraka amintsika ao anatin'ny miteniteny foana tapany voalohany hitondranay sy miora miarin-jatovy ireo vaovao maro samihafa. Paperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Amin'ny lafiny sosialy avy hatrany ankohonana mahery ny roa hetsy no efa nahazo tombontsoa atao anatin'ny tetikasa vatsin'ankohonana nandritry ny efataona. Anisan'ny nasoany filoham-pirenena hatramin'izay ny tsinjony sosialim-bahoaka ny tetikasa vatsin'ankohonana izay fanampiana arabola nentina anampina ny ankohonana tena sahirana amin'ny fivelomana sy anatsarana ny fampianaran'ny zanany mitondra ny antsipriany vava makasika izay Rinandre Malala sy Dolphe Rakotoniaina. Anisan'ny ompanan'ny filoham-pirenena ery Rajaonarmapianina nandritry ny fitondrany sosialim-bahoaka ny bana nandritry izany ny tetikasa vatsin'ankohonana izay anovatsiny banky iraisam-pirenena vola amin'ny tetina 2.5 tapitrisa dolara nanomboka ny taona 2024. Tany amin'ny faritra atsimon'ny nosy no tena niompanan'ny tetikasa fa nisy ihany koa ny tany amin'ny faritra hafa. Nanomboka izany tamin'ny fomba ofisialy ny tany Betafy ny taona 2024. Tokatrano 5,000 avy hatrany no nahazo izany niaraka tamin'ny fanampiana ireo mpianatra 4,000 sy iray alina. Niverina naparitaka indray ny tetikasa ny taona 2024 rehefa somary nangina tao anatin'ny herintaona nanokatra izany ny tao Antitizambary Toamasina faharoa ny 14 oktobra 2024. Tokatrano 5 sy 700 no voatsonga azo izany taorian'ny sivana nataon'ny tompon'andraiki-panjakana. Ivohim-peno no nametrahana ny tetikasa taorian'izay tanjona ny ampidirana an-tsekoly sy ny anatsarana ny fiahiana ara-tsakafo ho an'ny zaza. Manoloana izany tolorana vola fanampiana 2 alina ariary hatramin'ny 4 alina ariary ny ankohonana tsirairay mandritry ny 3 taona. Ankohonana manodidina ny 507 arivo no nahazo izany. Taorian'ny vohim-peno dia nomena ny vantsina ankohonana ihany koa ny tao Ambomasoa. Ankohonana 1,700 no nisitraka izany tao amin'ity distrika iray ity. Rehefa vita ny fanampinana Ambomasoa
tsy nitazapotsiny ireo sahirana ara-pivelomana tao faratio ny filoam-pirenena ary nitondra ny fanampiana ho an'ny ankohonana miisa 770 tanjona tamin'ny taona 2012 ny ahafahan'ny ankohonana miisa 703 alina misitraka ny tetikasa. Anisan'ny nampifanendrina andalana tamin'ny tetikasa vatsinan-ankohonana ny programa andao hianatra izay novatsian'ny UNICEF. Farany ny volana May teo niverina tany vohipeny ny solitena amin'ny fitondram-panjakana ary ny ampy 1,7 ny nahazo ny fanampiana. Tamin'ny ankapobeny nandritry ny fandehanan'ny tetikasa miisa 2 hetsy ireo afaka nisitraka izany tao anatin'ny distrika 1,10 manerana ny nosy. Ho an'ny faritra atsimo nanana ny tetikasa manokana nitondra ny anarana hoe Vatsy Fiavota izay mitovy filamatra amin'ny vantsinankohonana ny fitondrana niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena. Pirofo mitohaka mitenda ireo tetikasa ireo fa vaindondrara ary masony ny filoam-pirenena ny anatsara ny farim-piainan'ny malagasy rehetra. Fa mifandraika ao anatin'izay sosialy izay hatrany ny ankizy tsy ampy-taona miditra amin'ny sehatry ny fanambadiana no anisan'ny lohahevitra lehibe tamin'ny fankalazana nasionaly ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mponina izay natao tany Toamasina. Raha nitatitra navoaka ny UNFPA dia nitombo isatrany ireo ankizy tsy ampy-taona miditra amin'izay sehatry ny fanambadiana izay. Raha ny fantatra nefa isan'ny andraiky ny ara-toe-karena eo amin'ny firenena iray ny fahaizana mifehy ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana. Rodany Menjanahary, mpanao gazety ny Dreaming, Anita Matafy no mitatitra antsika ny Andrisipriam-baovao. Raha mitaremarika mahatratra amin'ny 1,700 ny tahafanambadiana ireo ankizy tsy ampy-taona. Ao anatin'ny ezaka tanterahany fitondram-panjakana ny ampihenana izany salanisa izany ho 1,700 hatramin'ny taona 2022 raha fanazavana ministry ny mponina tamin'ity andro iraisam-pirenena ho an'ny mponina androany ity. Raha ny eto amin'ny sehatry ny firenena moa dia fantatsika loatra ny fametrahany fitondram-panjakana ho zava-dehibe ny maha-olona koa ny fandrindram-pianakaviana izany dia fomba lehibe iray ahafahantsika mandroso ara-toe-karena izany na ara-pahasalamana eny eo amin'ny lafiny fitazana ihany koa. Lohahevitra noraisina sy novoaboasana nandritra ity tontolo andro ity ny amin'ny mahazo fototra ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana. Maro amin'ireo tanora ny liana tamin'izany ary maro amin'izy ireo ny tsy mahalala akory ny antony anaovana fandrindram-piterahana indrindra ho an'ny mahatanora azy ireo. Maro anefa ny mahita tombontsoa azo amin'izany na ara-ekonomika izany na amin'ny fampandrosoana firenena azy. Dia amiko aloha raha ny fanabeazanay zany ilaina amin'izao ilana fampandrosoana firenena zao satria rehefa maro ny mponina rehefa be dia be ny mponina mety tsy ho araka intsony ny ara-ekonomika amin'izao firenena zao ka ilaina zay fanabeazanay azy ndray mba stable an'izay ny amaroany mponina eto Madagasikara zay. Satria ny fandrinam-piterahana moa zany voalohany anisany hoe fomba ray entina miady amin'ny fahantrana. Satria raha betsaka le charge dia tsika ao anatin'ny fahasarana zao dia mba tokony mba fiarana ihany zay tokony zakan'ny ny ao an-tokantrano no atao. Raha nitatitra voaray vehivavy 10 isan'andro no mamony ainy eo am-piterahana raha ny eto Madagasikara manokana no jerena. Isan'ny mahatonga izany ny voka tsy nirina sy ny tsy fahaizana mampiasa ny fandrindram-piterahana satria raha ny antotanisa 7,7 ny isan'ireo mampiasa izany eto amintsika. Raha toka mahery ny 5,1 no ilaina raha hijery manokana ny fampivoarana ara-ekonomika isika. Fa ao anatin'izay fandrindram-piterahana izay indrindra dia tanjona hatramin'izao fotoana izao ny ampihenana ny tany-ireo renim-pianakaviana tsy mampiasa an'izay. Ny 7,4 isanjaton'ireo vehivavy efa nomanambady mantsy ankehitriny no tsy manao fandrindram-piterahana raha ny eto Madagasikara. Ezaka ny ampihenana izany salanisa izany hatrany amin'ny 9 isanjato raha araka ny tatitra navoaka ny UNFPA tamin'ny Pierre Razafindramana sy Misy Razafijatovo. Nanomboka tamin'ny taona 2012 Ratsahivina no nisy ny fanentanana lehibe ho an'ny fandrindram-piterahana teto Madagasikara. Tanjona hatr'izay ny andaminana ny hoavy ny ankohonana malagasy. Raha ho an'ny tokantrano eto Madagasikara mantsy dia mbola mahatratra any amin'ny 7,000 isanjato ireo vehivavy tsy mampiasa fandrindram-piterahana. Tanjona napetraky ny UNFPA
na ny sampadraray eo anivon'ny firenena mikambana misahana ny mponina amin'izao andro maneran-tany ho an'ny mponina izao hatramin'ny taona 2024 ny ampidina io io ho 9 isanjato. Raha tsy ahivina efa misy karazam-bary ny fandrindram-piterahana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao na ho an'ny lehilahy na vehivavy. Eo zany ny fampiasana ny préservatif ino zany dia ho an'ny tovolahy dia izay koa manana préservatif ho an'ny vehivavy mazava ho azy. Eo koa ny fampiasana ny collier du cycle na ny fanisana andro ho an'ny vehivavy. Anisan'ny tanjona amin'ny fampiasana fandrindram-piterahana ihany koa ny ampianana ny voaka tsirina. Ny voaka tsirina izay miteraka hatrany amin'ny fanalan-jaza matetika raha araka ity tahiry tsara navoaka ny UNFPA. Ho amafisina malon'izay ny tetikasa sy ny fampahafantarana ireo vehivavy ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana fandrindram-piterahana. Heverina ho tratra amin'ny taona 2024 ny tanjona raha ny fanazavana hatrany. Lafim-bavao hafa indray kosa nandray ny ministry ny raharaham-bahiny ny Rwanda Louise Mushikiwabo ny filoham-pirenena malagasy Rajaonarimampianina izay sady filohan'ny fikambanana iraisan'ireo firenena amin'ny teny frantsay. Nametraka tamin'ny fomba ofisialy ny taratasy maha-kandida azy ho sekretera jeneral ny OIF ny ministry ny raharaham-bahiny rwandais any Arvan Arménie no anatanterana ny fiona an-tampon'ny francophonie manaraka amin'ny volana oktobra ho avy izao ka isan'ny fifidianana ny sekretera jeneral vaovao isolotena any Ramatoa Michael Jean no fandaharam-potoana amin'izany. Isy ihany koa ny resaka momba ny fiara-miasa eo amin'ny Rwanda sy Madagasikara izay nanamafisana sy ambelabelatrana ny fifandraisana eo amin'ny sehatry ny teknôlôjia, ny fitanterana navakavaka, ny angovo sy ireo afaka mbola trandrahiny. Mahakasika indray kosa ny fifidianana amin'ity taona 2024 ity dia efa fantatra tsikelikely amin'izao fotoana ny tetoandro ho an'izay fifidianana filoham-pirenena izay. Ary efa nosoniavina koa ny didim-panjakana ho an'ny fifidianana izay ho 7 novambra ho avy izao ahitana ireo antotan-taratasy ilaina ho an'ireo kandida hirotsaka ho fidiana mitatitra ny ambangivangina izay vaovao izay Jerry Edouard sy Zora Andriatsalama. Mbola maro ireo miaya na koa mamboly aya amin'ny fanatanterahana ny fifidianana amin'ity taona ity no amafisina fa tsy maintsy ho tanteraka izany fotoana izany. Nanomboka tany amin'ny filoham-pirenena ny prime ministre ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny SENI ny fianakaviam-be iraisampirenena tsy isy ny fiemorana satria ny daty aza naroso. Maro ireo kandida efa nanambara-pahibe masy ny finiavan'izy ireo hilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena. Efa fantatra tsikelikely izao ireo tetiandro ho an'ny fifidianana filoham-pirenena ary efa nosoniavana ihany koa ny didim-panjakana ho an'izany fifidianana izay ho atao amin'ny 7 ny volana novambra izany, ahitana ireo antotan-taratasy ilaina ho an'ireo kandida izay hirotsaka ho fidiana ihany koa. Manomboka ny voalohany hatramin'ny 20 ny volana aogositra ny fametrahana ireo antotan-taratasy ilaina araka ny andininy 4 ao amin'ny didim-pitondrana laharana 724 tsipika 470. Ankoatr'ireo antotan-taratasy mahazatra tahaka ny fanambarana ho filatsahan-kofidiana, ny kopinaterana, ny bilita laharana 7, ny taratasy manamarina ny fipetrahana teto Madagasikara atao anatin'ny enim-bolana, ny taratasy manamarina ny fandoavan-ketra, dia notakiana ihany koa ny fanamarinana fanatolotry ny antoko na notoanan'ny olom-boafidy ilay kandida. Fantatra fa misy ihany koa ny antoka 50 tapitrisa ariary entina mandray anjara amin'ny fandaniana rehetra mandritra ny fifidianana. Antoka izay mampitaraina ny kandida sasany noho izy ambaran'izy ireo fa fanoliana dia ny amboalohany an'ireo tsy manam-bola. Marina kosa fa miverina io lelavoly io raha toa ka mahazo 10 isanjato na mihoatra ny kandida ray rehefa tonga ny fanasam-bato. Izany hoe tsy tokony hampihemotra ny kandida izany raha toa ka mahatoky ny hahatratra ny ta 10 isanjato izy ireo amin'ny fiodinana voalohany. Mbola misy vaovao maromaro eo amin'ny sehatra sosialy, ny vaovao avy any ivelany no resantsika hiato vetivety aloha isika ao anatin'ireto dokam-barotra ireto.
mitoetra n'ireo vaovao samihafa atao anatin'ny tapany voalohany logité eo amin'ny sehatry ny fanisana ny mponina izay efa hitantsika rehetra tato ato dia vita hatramin'ny 20 isanjato izay fanisana ny mponina izay eto Madagasikara raha ny tatitra farany avy amin'ny Instat. Saika efa navita ny recensement araka izany ny akamaroan'ny faritra ankoatra ny Sava sy Diana amin'ny herintaona vao hivoaka ny vokatra ofisiala momba ny isan'ny mponina eto amintsika raha ny fanazavana omeny Italia Generalny Instat tamin'ny miarso rojo ravaka sy dota rahajarinjato. Efa nikatona tamin'ny 20 jona ny fanisana ny mponina eto Madagasikara hoy ny tatitry ny Instat. Mbola andalam-pamaranana ny recensement kosa nefa ny faritry Diana sy Sava noho izy ireo tsy nanomboka ny asa raha tsy azo aloha ny vola. Na izany aza hatreto ny 20 isanjato ny tokantrano kasaina antonona no efa nahavitana fanisana. Afaka efa bolana izany hoe amin'ny oktobra anoany no mivoaka ny vokatra vonjimaika momba ny isan'ny mponina eto amintsika raha ny fanazavana voaray hatrany. Amin'ny herintaona kosa ny fotoana ivoahan'ny vokatra ofisialy miaraka amin'ny antsipiriany isaky ny sokajy taona isan-tokantrano sy ny maro hafa. Dingana manaraka dia zao misy le atao hoe enquête poste censitaire zany hoe io zany fanadihadiana amina tokantrano échantillon na singanina tokantrano amin'ny population io hijereny hoe manahoana ny kalitao an'ireto taremasika reto. Nanomboka ny tapatapaky ny volana mera sahivina ny asa fanisana ny mponina sy ny toeram-ponenana andian'ny fahatelo eto Madagasikara. Mananika ny 5,400 ny olona manatanteraka izany. 20 tapitrisa dolara kosa ny vola tokana amin'ny tetikasa ka manohana ny Madagasikara ny banky eran-tany, ny firenena mikambana, ny vondrona Europeanina ary ny USAID. Ivoaka tsy ela kosa ny didim-panjakana manome fahafahana ny commune ifandray mivantana amin'ny mpiara-miombona antoka. Izany no atao mba hahatonga ny tetikasa mpampandrosoana hiainga eny fotsiny ka hifanaraka amin'ny filan'ny mponina amin'ny ankapobeny miompana amin'ny resaka foto-drafitrasa sy ny fahaleovantena arabola ny olan'ny commune eto amintsika nanangona ny vaovao mahakasika izay miary sorojo ravaka sy dota rahajarinjato hatrany. Olana ho an'ny commune ambanivohitry Manombo Atsimo distrikany Toliara faharoa ny faratsian'ny lalana izay adiny 4 no amitana azy rehefa fahavaratra no ny tsy fisin'ny fanamboarana efa hatramin'ny fanjanahantany. Ary ny tena mampalahelo aza ny todradrano zany hoe ny kanaly izay nasain'ny vazaha tamin'ny 1960 tapaka tamin'ny Aronay hatramin'izao zany dia tsy misy fanamboarana hanika midina ambany ny fari-piain'ny olona. Etaetan'ny ben'ny tanàna ny Manombo Atsimo mandritra izao atrikasa izao araka izany ny ahita mpiara-miombona antoka anohana ny tetikasa momba ny fanatsarana foto-drafitrasa mba ahafahan'ny mponina mamoaka ny voka-pambolena ny an-toerana. Toa ny tsara Sebianeme mananika ny 50 teo ny olom-boafidy eny amin'ny vondrom-bahoaka paritry Tsinjara-Pahefana manatrika ity atrikasa momba ny tetikasa mpampandrosoana ity. Ny anay moa zany ny vinanay dia hoe ny teboka voalohany dia hoe mba hatonga ny commune leo tena arabola rehefa aveo zay hoe mifahadiovana rapetan-tanana afaka mba mama ny etahita zay ilain'ny vahoaka rehefa aveo rehefa mamanam-bola. Mitindray mitoraka ity zany le hevitra aty amin'ny collectivité territoriale décentralisée mihitsy zay ny tedavina mba ho ampiarina io resaka hoe rano fisotro madio io zao tena anisany hoe olana goavana dia le fomba nampiarana an'le inona ny afaka nampianan'le commune ao anatin'izay. Omendaza manokana eto ny drafitrasa miainga ny fotony mifandray amin'ny ODD na ny tanjo ny fampandrosoana maharitra. Mandritra ny 3 andro ny atrikasa ka niaraka nanomana izany ny OIF sy ny fikambanan'ny vondrom-bahoaka paritry Tsinjara-Pahefana aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina. Efa eo mpamola volana moa zao ny ministera ilay didim-panjakana izay ifindrindrany amin'ny ataontsika hoe fahafahan'ny commune mifandray mivantana amin'ireo mpiara-miombona antoka dia amin'ny alalan'izay zany dia misokatra ny fahafahan'ireo commune zany manao fifanarahana na hoe relation conventionnelle amin'ireny mpiara-miombona antoka ireny amin'izay asa fampandrosoana sy fiarikarena rehetra eny anivony vondrom-bahoaka paritry Tsinjara-Pahefana.
mariana fa misy 17 ny tanjona mandrafitra ny ODT isan'izany ny fanavaozana ny fotodrafitrasy ny fahazoana rano fisotro madio na ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana. Fa fikambanana maro samihafa no miezaka hatrany manampy an'ireo fianakaviana sahirana eto Madagasikara. Isan'izany ity fikambanana oderentsika manaraka ity izay tsy mbola mahavita tena fa miezaka mitady fanampiana mitsidika izany fikambanana izany ary androany ary mitondra ny antsika ny andinindininy vaovao azo tsoana Andriamasy sika sa mbola manana. Reny sy ny zanany manodidina ny 300 eo no tezaina sy ampiny fikambanana aina Enfance et Avenir de Madagascar ety Antanandrano atao anatin'ny boriboritany fahadimy commune Antananarivohitra. Reny izay niteraka tsy nanambady na nilozany vadiny na miaramonina amin'ny vadiny ihany fa tsy manana ny ampy sy ny entomanana ivelomana sy hanabeazana ny zanany. Amin'ny atoandro zareo no tongeto zany zareo amin'ny maraina ny reny sy ny zanany dia eto zareo resin'ny association Antanana zany ny sakafony sy mombamomban-dreo ankizy ireo sy ny fahasalamany ray mantolo dia ny ankizy rehefa avy misakafo dia apetraka na any amin'ny crèche na any amin'ny maternelle arakaraka ny taonan'izy ireo mba ahafahan'le reny manaraka fiofanana. Dia eto amin'ny association koa moa zany misy centre de formation agricole et élevage dia ireo ren'ireo zany ny ankamaroan'izy ireo manaraka formation eto amin'ny centre de formation any association fa misy an'ireo ihany koa manaraka formation any ivelany arakarak'ilay ilay tetikasany zany na ilay zavatra tiany atao fa raisin'ny association Antanana avokoa. Tsy mahavita tena ity fikambanana ity ka mezaka manokatra ny tanany amin'ireo malala-tanana. Isan-taona dia mamaly ny antson'izy ireo ny fondation Air France izay ivondrona ireo mpiasan'ny Air France miisa 923 mandeha n'izao tontolo izao. Fitaovam-pianarana, akanjo, kilalao sy maro hafa no voangon'ny fondation ary omemimam-poana n'ireo fikambanana malagasy miany mahantra. Nampiavaka ny tamin'ity taona ity nanomezan'ny kompania fitaterana Air France ireo fitaovam-pihinanana efa nampiasaina nandritra ny sidiny. Cette année en plus, effectivement, il y a eu cette tamin'ity taona ity dia nangon'ny Air France avokoa ireo fitaovam-pihinanana efa nampiasaina nandritra ny sidiny, vilia, sotro sy ny maro hafa manodidina ny enina isa izay milanja antaonina maro no nalefa sambo hatraty Madagasikara ka hozaraina amin'ireo fikambanana mpiany sahirana maro. Qui ont été distribués cette année en plus aux associations malgaches. Entana ao anatina conteneur efatra izay milanja 7 tonnes no nalefa sambo ka ho avy teo eto Madagasikara. Entana izay tsy maintsy nandoavana haba. Tsy nahazo franchise ireo entanareo fa ny nanampy zany nanome tanana ny nanampy anay nandoany ny droit de douane tokony naloha tamin'io entana io satria ka efatra conteneur 4 conteneur le vaisselle misy ihany tsy ho zakan'ireto centre kely madinidinika reto tsy ananany tsy misy amin'izay koa ny kitapom-bola ny fiangonana katolika y compris isan'izany ny centre Mapera Pedro. Donc nanome tanana tamin'izay ny première dame mba anafanana nanatotosan'le fanomezana zany. Ankoatra ny fikambanana aina Enfance et Avenir de Madagascar dia fikambanana miany sahirana misy asivy eto Madagasikara no tsinjaran'ireo fitaovan-dakozia ireto miampy ireo akanjo sy kilalao maro samihafa. Androany no natolotra ny fomba ofisialy izany. Eo amin'ny trangam-piarahamonina indray kosa rongony sy tapany no tratehaky ny polisy pirenena avy ao alasorany 7 Jolay lasa teo teny amin'ny rond-point Ambohimanambola. Fiara-miasan'ny polisy ny vahoaka monina eny amin'ny Manjisa no nahitana ireo rongony ireo raha nitatitra hoetiny Pierre Razafindramanina sy misy Razafinjatovo. Nitohatra ny asa ataon'ireo mpitandro ny filaminana. Porofin'izany ny fahatraran'izy ireo rongony sy tapany ny 7 Jolay lasa teo teny amin'ny rond-point Ambohimanambola. Loharam-baovao izay avy amin'ny olona tsara sitraponina nahafahan'ny polisy nahita izao vokatra izao. Araka ny fampitam-baovao mantsy dia camion lehibe iray ana orinasa fadadaza eto Andrenivohitra no nandalo teo amin'ny manodidina ny rond-point Ambohimanambola tamin'ny andro io tokony tamin'ny 2 ora tolakandro. Raha ny fitantaran'ireo nahita maso dia nandeha mora kely io fiara lehibe io ary nanipy gony lehibe roa sy gony kely iray. Rehefa vita izay dia nanony lalany ity fiara lehibe ity. Lehilahy roa lahy kosa no efa niandry ireo gony ireo izay manalavitra kely ilay toerana nampazana ny gony.
saingy rehefa nanantona ireo olana ety izany dia lasa nandositra izy ireo na ny fanazavana hatrany. Vao nahita izay fitsika hafahafa izay moa ireo mponina teny amin'ny manodidina dia niantso avy hatrany ny manam-pahefana. Taorian'izay dia tonga teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana ary rehefa nosokafana ny gony dia rongony milanja eo amin'ny 30 kilao eo no tao amin'izany. Nentina teo anivy ny komisaria nalasora avy hatrany ireo gony ireo. Itsekilan'izay efa miroso ny fanadiadiana mahakasika ny tompon'ireo entana sy mipandray azy raha ny fanazavany ny manam-pahefana hatrany. Any ivelany any Japon dia tafiakatra hatramin'ny 20 ireo olona maty noho ny amafin'ny orana tao Japon tao anatin'izay 3 andro izay. Ankoatra ireo dia anjatsony ihany koa ireo maratra sy tsy hita popoka hatreto. Fantatra kosa fa ny tanànan'ny Hokkaido sy Hiroshima no vomafy tamin'izany. Ity no loza voajanahary mafy indrindra nahazo any Japon tao anatin'izay 5 taona izay. Mahatratratra any amin'ny 200 any ireo olona maty vokatry ny oram-be tao an-toerana tao anatin'ny 3 andro nifanesy izay. Ankoatra izay dia tafiakatra any amin'ny 50 ka hatramin'ny 80 ireo tsy hita popoka. Anarivony ihany koa ireo tsy manan-kialofana ao Japon amin'izao fotoana izao. Anarivony ihany koa ireo tsy manan-kialofana ao Japon amin'izao fotoana izao, indrindra ao Hokkaido sy Hiroshima. Tsy tao an-tsaina mihitsy hoe hiaran'izao izahay indray andro any. Amin'ny fahita lavitra sy tanàna hafa foana mantsy no matetika ahitana izao zava-doza izao. Tsy naposiko mihitsy. Mety miatra amin'ny firenena rehetra ny loza tahak'izao. Niaona tamin'ireo niarambona androany Premier Ministre japonais Shinzo Abe. Eo am-pikaroana ireo fianakaviana tsy hita popoka kosa ny sampana mpamonjy voina any an-toerana amin'izao fotoana izao. Manano sarotra nefa izany no ny fahasimbany ny foto-drafitrasa maro. Ny ao Thaïlande kosa dia nisy tamin'ity androany ity ny lanonana nentina nandraisana an'ireo ankizy miisa 12 sy ilay mpanaradia azy izay nitsoka tao anaty lavabato nandritra ny 2 herinandro. Efa manaraka fitsaboana sy fanaraha-maso akaiky kosa ny ankizy sasany izay miaina izany tranga sarotra izany tany an-toerana. Tapitra ny fijaliana tao anatin'ny lavabato an'ireo ankizy izay tafahitsika tao nandritra ny 2 herinandro izay. Omaly mantsy izy ireo no afatra somatsara ireo ankizy 4 sy satavela. Any amin'ny hopitaly ankehitriny ireo 4 ireo amin'izao fotoana izao. Ireo ankizy sasany izay efa salama kosa dia noraisiny ireo ankizy namany am-pifaliana androany tany an-toerana nandritra ny lanonana natokana ho azy ireo. Nambaran'ireo ankizy izay nijoro vavolombelona fa sarotra ho azy ireo no niaina izany tranga izany. Na ireo mpamonjy voina ihany koa aza dia nanamafy fa somary nanasarotra ny namoaka ireo ankizy ireo, saingy noho ny fanomezan-tanany rehetra dia afatra somatsara izy 13. Ny mpamonjy voina thaïlandais izay nampiany gouvernemanta, ireo ekipa avy amin'ny tsy miankina sy ireo avy amin'ny firenena ivelany izay nanampy anay dia isorana avokoa. Nanao fahagagana ireo rehetra ireo niaraka satria efa maro ny olona kivy fa tsy ho avitra izy 13 mirahala mianaka. Voalohany maneran-tany no nisy izany ary efa afa-po tamin'ireo fandraisan'andraikitra rehetra izahay. Tsy ahivina fa ekipa iray mpiara milalao baolina kitra miampy ny mpanazatra azy ireo no tafahitsika tao anaty lavabato nandritra ny 5 andro nanomboka ny 13 ny volana jona lasa teo. Ireo mpahalomano britanika miisa 2 kosa no nahita azy ireo voalohany. Afatra somatsara amin'izay izy ireo rehefa natao ny dingana rehetra namoahana. Saingy mbola misy ny fitsaboana ara-tsaina atao amin'ireo ankizy sasany. Arahi-maso akaiky ihany koa ny toe-pahasalaman'izy ireo amin'izao fotoana izao. Maro kosa nefa ireo mpanohana azy ireo any Thaïlande na ivelan'ny Thaïlande. Ny Manchester United ohatra izay efa nanambara fa afaka mandray sy mampiofana ireo ankizy mpilalao baolina kitra ireo. Ireo mpanao baolina kitra AS Roma indray kosa izay nilaza fa ity vaovao ity no sokajian'izy ireo ho vaovao mikasika ny baolina kitra malaza indrindra. Ary tsy nanadininy na tsiaro ilay mpahalomano izay maty vokatry ny famonjena ireo ankizy ihany koa ny AS Roma. Izay ny tapany voalohany ny logité ireto indray kosa ny lohateny ho an'ny tapany faharoa.
afantarintsika androany anatin'ny portrait ny mombamomba ny selesy mpivarotra mofo akondro sy mofo sakay etsy faravohitra. ho ianao indray dia tsy hanalavitra ny tontolon'izay akondro izay isika satria niompana tamin'ny akondro ny fanontaniana napetraka ireo sendra ny fandraisam-peo ny lejité androany. Vaovao hafa kely kosa maty androany ilay alika izay sokajiana ho ratsy indrindra eran-tany. Manasa maro tsy hisaraka aminay ao anatin'ireo tapany faharoa ireo ary Rizataina sy tsara fara no hiaraka amin'ny olotra anao ireo zanam-pandarana ireo ny tenako no mametraka ny veloma mandrapitafa indray.